Matio toko fahaenina amby roapolo. Mioko hamonan'i Jesosy ny manam-pahefana Jiosy. Matio toko fahaenina amby roapolo, andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ary rehefa vitan'i Jesosy zany teny rehetra izany, dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy: fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska, koa ny zanak'olona dia hatolotra ho omboana amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona tao an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra izy hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy. Kanefa hoy izy, tsy amin'ny andro firavoravoana fandrao izy tabataba amin'ny olona. Ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simona Boka, dia nanatona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra, ka naidiny tamin'ny lohany izany raha nipetraka nihinana izy. Fa noho ny nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe, inona no anton'izao fandaniam-poana izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka homena ny malahelo. Ary fantatr' Jesosy izay nataon'ireo, ka dia hoy izy taminy: nahoana ianareo no mampalahelo andra vehivavy? Fa asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Fa izy no nampidina izany menaka manitra izany tamin'ny tenako, dia nihamboatra ahy halevina no nanaovana izy izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia ho lazaina koa izay nataondra vehivavy mba ho fahatsiarovana azy. Ary ny anankiray tamin'ny 12 lahy, atao hoe Jodasy Iskariota, dia nankao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe, homenareo ohatrinona aho anolorako azy aminareo? Ary izy nandanja sekely volafotsy 30 homena azy. Ary hatramin'izay no nitadiavany izay andro hahazony mamadika azy. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nankeo amin'ny Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, aiza no tianao hamboarinay hihinananao ny Paska? Ary hoy izy, mankanesa ny tanàna ho any amin'ny lehilahy, ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoanako, koa ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Paska. Ari noho ny hariva ny andro, dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny mpianatra 12 lahy. Ary raha mbola nihinana izy, dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. Dia nalahelo indrindra izy rehetra, ka samy nanontany azy hoe, moa izaho va izany tompoko? Ary izy namaly ka nanao hoe, izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana azy, nefa lozan'izay olona hahazona ny zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namadika azy dia namaly ka nanao hoe, zaho va izany Raby eo? Dia hoy izy taminy, voalazanao. Ary raha mbola nihinana izy, dia nandray mofo Jesosy, ka noho nefa nisaotra izy, dia novakiny ka natolony ny mpianatra, ary hoy izy, raiso, hano, ity no tenako. Ary nandray kapoaka izy, ka noho nefa nisaotra, dia natolony azy ka nataony hoe, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka.
Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony tsony aho. Mandra-piavy ny andro hiarahako misotro izany vaovao aminareo any amin'ny fanjakany iraiko. Ary rehefa nihira fiderana izy, dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafotohina noho ny amiko anio alina, fa voasoratra hoe, hamely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry andrasana. Zakaria 10:17. Fa rehefa hatsangana aho, dia hialohanareo ho any Galili. Fa Petera namaly ka nanao taminy hoe, na dia ho tafotohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafotohina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, fa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno, dia handahiny 3 ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao azaho, tsy mba handahanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane, ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo, raha mbola mankeroa hivavaka aho. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy roalahy zanak' Zebedio izy, dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fadiranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty. Mitoery eto ka miaraha miaro-tory amiko. Ari noho nandroso kelikely izy, dia niankoka ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny anao. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, hay, tsy mahazaka ny miaro-tory amiko na dia ory iray ihany azy ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo, mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia nandefa nirony izy ka nivavaka hoe, raiko, raha tsy azo esoriny ity, fa tsy maintsy hosotroko, dia aoka ny sitraponao no hatao. Ary no tonga izy, dia nahita azy matory indray, fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray, dia nivavaka faniteliny ka nanao izany teny izany ihany. Dia nankeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Indro efa kaiky ny ora, ary ny zanak'olona hatolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa kaiky ilay mamadika ahy. Ary raha mbola niteny Jesosy, indro avy Jodasy izay isan'ny 12 mba amin'ny vahoaka betsaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, nirahy ny lohan'ny mpisorona sy ny loha-olona. Ary ilay namadika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe, izay horoako no izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanatona an' Jesosy izy ka nanao hoe, finaritra raby, dia nanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy, ry sakaiza, ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatona ny olona ka nisambotra an' Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomba an' Jesosy naninjitra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, fa izay rehetra mandray sabatra no hovonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka am'raiko aho, dia aniraka anjely tsy omby 12 legiona ho eto amiko izy ankehitriny?
raha izany dia hatao ahoana ny hahatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany. Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotrahy toy ny sambotra jiolava ianareo. Isan'andro dia nipetraka nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly aho, nefa tsy nisambotrahy ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay voasoratry ny mpaminany. Ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ary izay efa nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be, izay nivorian'ny mpanoradalàna sy ny loholona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany amin'ny kianjan'ny tranon'ny mpisorona be. Ary niditra izy dia niara-nipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha mba hahita izay hiafarany. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny sinedriona rehetra nitady teny hoentiny hampangalainga an'i Jesosy mba hamonoany azy. Fa tsy nahita izy, na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy roalahy tonga teo izay nanao hoe ilay ity nanao hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny atelona. Dia nitsangana ny mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe tsy mety mamaly akory va ianao? Inona no hiampangany ireto anao? Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, ampianianiko amin'Andriamanitra velony ianao hilaza aminay raha ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalazanao, ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanany hery sy avy eo amin'ny rahony lanitra. Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafiany ka nanao hoe efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan ratsy izao. Ahoana no hevitrareo? Ary ireo namaly ka nanao hoe mendrika ho elohina ho faty izy. Dia nororany ny tavany ka nasiany totondry izy, ary ny sasany namely tahamaina azy ka nanao hoe maminany aminay ry Kristy, iza no namely ianao? Ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja dia nanatona azy ny ankizivavy anankiray ka nanao hoe ianao koa nomban'i Jesosy ilay Galiliana. Fa izy nandà teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe tsy azoko izay lazainao. Ary noho niala ho eo am-bavahady izy dia nahita azy ny ankizivavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe ity koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nandà indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary noho ny afaka kelikely dia nanatona izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe marina tokoa fa namany ireny ianao, fa ny fiteninao miampanganao. Dia vao niozona sy nianina izy ka nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneno. Ary Petera nahatsiary ny tenin'i Jesosy izay nilazainy hoe raha tsy mbola misy akomaneno dia handahainy telo ianao. Ary rehefa nivoaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra.